nanomboka omaly ilay hetsika ara-barotra la grande Braderie de Madagascar izay karakarainy fikambanana Madavision natokana indrindra ho an'ny fetin'ny reny ity andiany ity. Araka izany trano efa maro no mampiranty ireo entana azo atolotra ho fanomezana ho an'ny reny amin'ny andron'ny alahady ho avy izao. Toy izao ny zava-mitranga toerana. Voromaro ireo mpitsidika tao anatin'izay roa andro nisian'ilay hetsika la grande Braderie de Madagascar andiany natokana ho an'ny fanomanana ny fetin'ny reny. Nisokatra omaly tokoa ty hetsika ity izay karakaray Madavision etsy amin'ny Lapan'ny fanatanjaha-tena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Raha ny fahitanay mpikarakara ny favitrihan'ny ireo mpitsidika amin'izao voalohany izao dia azo lazaina fa mahafapo ihany na somary nangatsiatsika raha ny andro tamin'ny maraina. Ny zavatra tsapanay dia saika mirona any amin'ireo hoe fitadavana ny fanomezana izay ahafahana mankalaza an'izany fetin'ny reny amin'ny lahady ho avy izao zany no tena ifandrobahan'ny ireo mpitsidika amin'izao andro voalohany izao. Matsapa izay fa tsy diso fanatenana izy ireo ary sahirana ary amin'ireo ataontsika hoe karazana artikla maro isan-karazany ahafahana mikarakara an'izany. Ny zavatra tsapa ihany koa dia ny eo amin'ny resaka fihenam-bidy dia teny izao vao manomboka izao dia efa tsapa sahady hoe tsy miandry an'ilay andro farany ireo mpampiranty ireo amin'ny fanaovana fihenam-bidy fa dia efa misy sahady ireo manao mihoatra ny 5,700. Mbola manana 3 andro be izao ireo mpitsidika hitadiavana fanomezana ho an'ny eny amin'ireo karazany entana Marobe natolotra ho azy ireo amin'ireo trano efa misy 300. Voazolo tena mandritra ny la grande Braderie de Madagascar tokoa ireo sehatr'asa maro samihafa.